Trano tsara izay no anarana nampisalorana ny trano vaovaon'ny Eglizy Adventiste mitandrina ny andro fafito ao anatin'ny commune Masindray Avaradrano izay vao avy navaozana tanteraka rehefa ravan'ny taona sy ny andro ny fanesy hatramin'izay notokanana ny maraina teo ary ity trano fivavahana ity izay natao tsangam-baton'ny jobily fahazahady taona ny mpitandrina Ranivo Arso Kristina sy ho fankalazana ny fahaenina amby 20 taona ny tandremany tao toerana fanomezana miavaka ho an'ity mpitandrina ity izao tsangam-bato avana izao avy amin'ny tarana ny Andriamatoa Andriamihaja Mianakavy izay namatsy volany asa fanarenana ho valin'ny faniriany bebe Krisy ihany koa izay maniry ny hejorony indray izany fiangonana izany mialohan'ny andro andaozana ny tany ny tahaka izao fanomezana hafa kely tokoa indrindra ihany koa anatin'izao akatoky ny fetin'ireny izao ny fahazahoana efitrano fivavahana tahaka ity tonga naneo ny fankasitrahany sy nanotrona ny fitaovam-pivavahana nentina nakasitrahana n'Andriamanitra no ny fahazahoana trano vaovao moa ireo manam-pahefana tany an-toerana niaraka tamin'ireo olona marobe izay mpino avy eo anivon'ny fiangonana nanatanteraka izay fanompo-mpivavahana izay momba niny fa dia isan'ny sotoavina mahamalagasy ny fihavanana sy ny fifankatiavana ka tsy mikely soroka ny avy eo anivon'ny association Accueil Madagascar mitandro fatratra izany izay nahatsiaro ihany koa ireny malagasy rehetra tamin'ny alalan'ny lahetsika bazar des mamans tamin'ny andron'ny omaly izy io no nitanterahana izy ireo. Ho an'ny association Accueil Madagascar na ny AM izay misehatra amin'ny asa sosialy sy manandratra ihany koa ny mahamalagasy dia nikarakara bazar des mamans izy ireo omaly ho fanomezana ho an'ireo reny-rehetra ka ampiorina ny fihavanana sy ny fifankatiavana izay fototry ny sotoavina malagasy. Association Accueil Madagascar dia miezaka mametraka ny tena fihavanana, tena fifankatiavana mba hisinya fanampiana ny firenena malagasy mba hivotra ho tafita soamantsara ary tsy ho antsika reny nefa izany fampandrosoana izany fa ny vahiny dia omentsika ny asany koa satria ny vahiny olona ohatrantsika koa ary raha ohatra tsika ampandrosana izany sotoavina malagasy izany dia tsy maintsy apetrakatsika le hoe fifankatiavana fihavanana mba hisiany le hoe ny fanahy ny olona zany hoe sotoavitsika malagasy fa betsaka ny tsy malala izy ary na malala betsaka ny tsy mampiatra azy ka manao antsoavy zany izay ho antsika mianakavy hoe fotoana zany zao ahafahantsika amin'izay mampandroso ny firenena mampijoro izao firenena izao fa ny fijoroana voalohany dia fijoroana miarena ara sotoavina izay vao tokony andeha ny arena ara materialy. Ny association Accueil Madagascar dia mampiatra izay fifankatiavana sy fihavanana izay amin'ny alalan'ny asa toy ny fanampiana ireo ankizy tratra ny omamiadana ireo zaza maditra eny Anjanamasina.